Hoan'ny taranja totohondry ny boxe olympique ny filatsika azy dia tsy tahaka ny rehetra no fa dia mbola mikasa tanteraka amin'izao fotoana izao zava-misy ny olana moa dia mbola tsy mbola fisian'ny mpitantana mazava atrafitra mazava eo amin'izay taranja totohondry izay mitaraina noho izany ireo mpitantana sy ny mpikatrika ihany koa mazava ho azy. Ny filohan'ny ligin'ny Amoromanimo no mitondra fanazavana amin'ny tiariva ity mahakasika ny olana eo anivon'izay taranja totohondry izay mbola tsy ahitana mangirana amin'izao fotoana izao. Azo lazaina hoe ara-tena matory tsy hoe natory ny boxe olympique fa napatoriana noho ny tsy fankazahoan-kevitra ny mpitondra tao amin'ny fédération sy tao amin'ny ministère ka nanangana délégation spéciale ny ministère tamin'izay fotoana izay dia izay tany amin'ny ligue-paritra niandry izay zotra amin'ilay délégation spéciale kanjo tateo aoriana dia eny hoe tsy tanteraka indray le délégation spéciale CGE Bosco tamin'izay fotoana izay talohan'ny fananganana ny délégation spéciale aloha nisy ezaka ihany efa vitany izay nanao ny championnat national 2011-2012 ka rehefa tafatsangana io délégation spéciale io tamin'izay fotoana izay dia niezaka izy nitaka dia rehefa nitaka izy dia izay zany somary ohatrany hoe nefa ny délégation spéciale tsy tafapetraka tsara dia izay ny somary ohatrany hoe napatory an'ilay boxe izay tany amin'ny faritra moa zany hatramin'izao dia miandry izay gadonany ary manantena izay fa misy fiovarana an'ilay boxe ateo aoriana. Ny soso-kevitra sy vahaolana aloha zany aminay ligue-paritra dia tsotra dia hoe fanomezana zo amin'izay ray aman-dreny izay efa mitondra mahatra any amin'ny fédération ahatra any amin'ny ligue io ary ahatra any amin'ny technicienne asa izy CGE Bosco moa zany anisany hoe efa be ny dingana vitany mbola tsisy président fédération na navita na mpanao fiofanana entraîneur boxeur arbitre tany amin'ny faritra raha tsy CGE Bosco ka sarotra zany zavatra zany nefa aoka mba tsy hodiana tsy ho hita hodiana tsy fantatra fa izay mba vitan'ilay olona mba hakatoary fahaizana mankatory zany. Ary faharoa manaraka an'izay misy koa hoe mpity totohondry atao amin'ny fédération teo aloha izay anisany hoe technicien izy tokony misy fifanantonana dia misy kao paipay-dafika iraisana izay mpity totohondry rehetra izay tia hampandrosa totohondry fa tsy mifanisokisoka ary koa mifamezoa dia raha fa misy mifanantonana dia miady hevitra dia hita ao ny vahaolana boxe olympique.